Ny tontolon'ny sarimihetsika koa sary nonde amaranantsika n'izao fampahalalam-baovao izao sy mahakasika ihany koa moa ny fialamboly nasarika olona maro tokoa raha moa ny hetsika fialamboly izay nokarakarainy ny scoop digital ny alatsinain'ny teo tao anatin'ny izany moa no hetsika fialamboly power live ary izay natao tetsy Analamanga ary tao ihany koa ny fandefasana an'ilay horonan-tsary mihetsika Adisanina andiany faharoa tetsy amin'ny Ritz, ary Roxy izay Fahombiazana avokoa. Zay hoentin'ny lova Ramanantsoa. Fahombiazana io no azo amintinana ny fandefasan'ny scoop digital voalohany ilay horonan-tsary Adisanina andiany faharoa tetsy amin'ny Ritz, ary Roxy ny alatsinain'ny Paska lasa teo. Hipoka tokoa ireo efitrano fijerena horonan-tsary misy telo ireo ary nisy fidirany indroa mihitsy aza ho fitsinjovanareo pakafy ity horonan-tsary Adisanina faharoa ity. Samy ny alavoly nianoka ny filalaovandry rajao randafy linaivo sy ny namany mpiara-milalao aminy ao anaty malkila sy 104 na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe. Tena hita fa nafinaritra dia efa hita maty-anina mihitsy zany fa mahavita zavatra tsara mihitsy gasy. Mahafinaritra lisika mba misy zany no tsireny mba ho jerentsika fialataontsika fialamboly. Tena tsara indrindra fa fifangaron'ny mpilalao 104 sy ny malkila dia tena mahafinaritra. Nasarika mpialavoly marobe ihany koa ny hetsika fialamboly power live nokarakarain'ny scoop digital tetsy amin'ny Analamanga park ny alatsinain'ny Paska trany. Nampanantena tokoa ity trano mpamokatra horonan-tsary ity fa fety be ny mpianakavy ity hetsika ity ary dia hetaterana zany fanamby zany. Samy nahazo fahafapo daholo ny sokajy-taona rehetra. Nanamarika ny hetsika moa ireo fanentanana maro samihafa dia ny lalao ny fampisehoana lehibe na fanain'ireo mpanakanto manana maizy azy maro samihafa na ny fifaninanana skotera ihany koa.